Rehefa miasa amin'ny Illustrator sika dia mila fantatsika ny tena hoe tanjona tiana amoahana le document moa ve avoakantsika amin'ny web izy io sa entina atao imprimer sa ampiasaina amin'ny antony hafa toy ny hoe manao montage vidéo sa amin'ny antony-javatra hafa ihany koa. Noho izany amin'ity mitoraka ity dia document ampiasaina amin'ny impression na amin'ny imprimerie no oto ataontsika manao file tsika dia mahazo ny fenêtre le nay masitsika ny anaran'io document io ohatra fotsiny hoe asa zay no anaovantsika azy. Donc profile tsika dia misafidy print satria zavatra ho imprimer, number of artboard isan'ny page anatin'io document io sy angamba fomba tsotsotra afaka ilazana azy. Dia eto amin'ny size satria atao refy A4 dia A4 andraisiko afaka misafidy hafa koa arak'izay tanjona amoahana azy. Rehefa misafidy A4 dia mirefy 21,29 avy hatrany mipoitra eo. Eto amin'ny unité dia unité de mesure afaka misafiditsika hoe millimètre, centimètre, pixel sy ny hafa. Millimètre andraisitsika, orientation portrait ve sa paysage dia portrait andraisiko. Bleed kosa dia espace tsara vela ivelan'ny rehefin'ilay document mba indrindra rehefa mandefa le document amina imprimerie mba evitena zavatra tafahoatra amin'ny sisin'le document. Eto amin'ny advanced na avancé kosa afaka cliquentsika eo color mode misy hoe RGB na RVB amin'ny teny frantsay na CMYK. Matetika raha efa amin'ny imprimerie dia ity CMYK foana mahazatra sy iny tena ampiasaina. CMJN ny tian'io amin'ny teny frantsay. Dia raster effect kosa ny résolution 300 ppi point par pixel sa 150/72 tsara aloha atao 300 hatrany. Dia preview mode hoe mode aperçu atao par défaut sa pixel sa overprint. Dia raha ohatra misy ilainy hoe alainy object pixel grid dia afaka akochena dia manao ok tsika. Dia io fa créer avy hatrany ilay document vaovao antsoina hoe asa CMYK izy zay ahafahantsika miasa amina tanjona iray hoe amoahana azy amin'ny imprimerie na impression.